vokatra vonjimaiky nivoaka omaly fanambanina ny vahoaka na Antananarivo no nataony seny hoy ny vami fanabeazana sy fampianarana lohalarana isiny kolikoly enatragoavana ho an'ny firenena famina ketra ataon'ny fanjakana mifanipaka amin'ny fitsinjaram-pahefana tratray hoy irady raparahoe raika amby 20 Desambra 2024 amin'ny 10 sasany sy 10 minitra izao no hita tao amin'ny trano kalanseny vokatra ho an'Antananarivo renivohitra ity nanaitra ary nampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao ny zavatra hita tao amin'ny trano kalanseny hotolakandrio momba ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho an'ny komuna Antananarivo renivohitra aotra faingo 720 janjato na vato 770 amin'ny zato sy 200 ho an'ny kandida laharana voalohany Ndrina Razanamasy raika amby 10 faingo 70 janjato na vato miisa 895 sy 700 ho an'ny Tahina Razafinjoelina kandida laharana faharoa ray faingo 520 janjato na vato miisa 920 sy 703 ho an'ny kandida laharana fahatelo Joseph Martin Andriamampianina roa amby 70 faingo raika amby 20 janjato na vato miisa 370 senjato sy 900 sy rahetsy no azo ny kandida Ravalomanana Tojo laharana fahaefatra aotra faingo 520 janjato na vato miisa 700 sy 100 ho an'ny kandida laharana fahadimy Monja Roindefo 10 faingo 430 janjato na vato miisa 430 sy 500 sy 300 sy rayal ho an'ny kandida laharana fahaenina Gaskara Fenso ary 730 faingo 570 janjato na vato miisa 470 sy 300 sy 10,000 no azo ny kandida laharana fafito Arlala Ramanantsoa tsy nitovy tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly itiana ranty ny trano kalanseny androany tolakandro ity ny famadika ny salanisa azo ny kandida laharana faefatra sy ny kandida laharana fafito raha ireo taremarika voalaza omaly sy navoaka ny trano kalanseny androany nanomboka tamin'ny fitora latsaka teo moa dia nikatona ny trano kalanseny rehefa tamin'ny fitora ariva mahery kely teo dia niverina ny sokatra indray ny trano kalanseny saingy tsy afaka ny sokatra kosa ny vokatra vonjimaika ho an'Antananarivo renivohitra mampiaya izao toe zavatra izao andrasana ny fivoarana ity vaovao ity matsiaro lasibatra malona ny voka-pifitianana vonjimaika navoaka ny seniny ankamaroan'ny olom-pirenena nandeha nifidy mibaribary ho izy ireo ny tsy fanaran-dalàna nandritra ny fifitianana ka manitsakitsaka tanteraka ny zo mifidy anka misy fitraikany amin'ny vokatra nivoaka izay ambaran'izy ireo fa manome vanatra ny kandida mpanjakany tsy takona fena intsony fa misy ny baiko ampandaniana kandida na tsy lany bahoaka azy ka mampibaribary ny tsy fahaleovantena ny seny amin'ny fanapaha-kevitra raisiny na tiana na tsy tiana isiako ny goavana amin'ny fiainam-bahoaky ny fifitianana fenosoka sy kolokoliana hoy ny olom-pirenena ka tompony andraikitra voalohany ireo mpikirakiry zany atao fotsiny sy hoe alany amin'ny le anankiray zany tena marina tena vohitsakitsaka mihitsy aloha ny zoan'olom-pirenena amin'le izy satria tsy mandeha normal mihitsy le fifidianana sy le safidy mbahoaka zany ohatrany tena hoe vohitsakitsaka le fihitsaika moa zany ohatrany hoe ohatrany hiteraka hoe korotana ve sa tena raha hoe resaka hoe fiovana aloha ohatrany tsy manatena intsony satria hita hoe ny kandida ray zao no hita hoe tonga dia inona moa zany tonga dia hita hoe manjakazaka be eto amintsika dia ohatrany hoe tsy anatena fiovana zany amin'le izy amina manokana aloha dia fanasorana andaharana an'le kandida hoe tsy nandeha ara-dalàna tena malahelo mihitsy raha zao zavatra mitoy zany dia fotony nefa tena very tanteraka tsika menakavy za tena tsy mpiomba tsy mpiombaroa fa tena raha neritretrika amin'le
zava-misy am'izao de tena fanina mihitsy sotafarina mihitsy zany ty firenena ty raha zao ny zavatra misy zany hoe nirina fotsiny mba hanam-piovana le niova le fitantanana Antananarivo zany mbo niova ny vaovao de tena hoe isy fanantenana zany le toedrara eto an-tanàna raha reta am'ireny le olona le ivelany reny zany hoe nisy olona nitsofotsofoka fotsiny tao de tena ohatrany hoe tsy nandeha am'lony mihitsy le fifidianany de karazany ohatrany hoe anarany fotsiny nandatsa vaty le olona fa tsy tonga am'le nirina sy tanjona de lasa kivy ambony ihany ny olona rehetrarehetra am'izao iny koa zany ohatrany efa tsy mahaleo teny zany tsy ihany ohatrany mbola misy manina zany misy baiko anazy foana zany eo ambony eo fa tsy tena mahaleo tena le seny de sanatria ohatrany trotra ve le olona rehefa zao ny zavatra mitoy satria efa tena mamay tanteraka mihitsy zao tena mamay tsy isy fanovanan-tenaina raha mbola mitoy zao tsy fanaran-dalanjao ny fanamafisana miandro izay ho toy ny olo-pirenena saingy manamafy kosa ny fiarovana ny safidiny ivoan'ny tena fahamarinana amin'ny famoana ny voka-pifidianana ofisialy fanambanina ny malagasy no nataony voamera maleo tena amisana ny fifidianana omaly ny vahoaka n'Antananarivo no tena lasibatra voalohany amin'ny fanitsakitsana an-tampondrona taon'ny seni ezahana amin'ny fomba rehetra ny andinana safidim-bahoaka hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray ny tena mahagaga hoy ireo mpanao politika dia ny fahasahin'ny filohan'ny seni ny laza fa tsy nahita no sady tsy nahalala ireo fandikan-dalana marobe ny tranga nandritra iny fifidianana iny izany no tena midika fa ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy misy dikany amin'ireo mpikambany ireo hoy ny fanehoan-kevitra dia reny no atao hoe fanambanina malagasy tena tsisy dikany mihitsy le gasy fa efa nomaniny le damarsenina daholo ny zavatra ho teneniny rehetrarehetra ary pikelika ke rajoelona sao pikelika sao rajoelona satria ahoana izany nanao siny izany namoaka ireto enina 60 000 ordonnance iza no anao iny reto Antananarivo reto miaramila lazain'le filohan'ny seny fa tsy fantany fa normalement aussi izy tokony en mission ordre de mission no nandehanan'ireo olon'ireo taty ordre de mission afany boitra venao rangaty de ho aty Antananarivo na afany degonao de ho aty Antananarivo anao misy en plus n'zany ao anaty fifidianana tsy misy an'zany tsisy an'zany zany natao hoe fandrebirebena atotoam-bahoaka fa maninona raha tonga de mitsotra fotsiny le damarsenina hoe zao no tianay atao tianay andresy ny eto Antananarivo tianay ho lasan'ny irmara daholo ny renivohim-paritany rehetrarehetra tokony amin'ny 26 no proclamer le zavatra no tena tenenina le izy nefany fa inona fiheveran'le damarsenina sy le reto siny reto ilay vahoaka fa inona fiheveran'le damarsenina sy le reto siny reto ilay vahoaka mila ravaina ny genie hoy ihany ny fanehoan-kevitra tokony samiady izany ny malagasy rehetra raha solombavam-bahoaka tena ty tanindrazana sy miaro ny zon'ny vahoaka malagasy no misy eto amintsika dia ny fandravana ny seni ny famerenana ny fikirakirana ny fifidianana ao amin'ny ministeran'ny atitany no ataon'izy ireo voalohany satria mandany vola fotsiny ireo seni ireto hoy hatrany ny fanazavana raha vao andro nankaseny izy tsy indépendant io mandany vola fahatany tsika nanao an'io
ny eo anatin'ny senia tsy mpiasa mpanjakany reo folona terirena daholo de tapitra mandany de miala nratsa makaiky ny terirena any tapitra mandany nefa andanimboly io rehefa tsisy fidianana manao inona kay zany ratsa makaiky ny senia matory fotsiny petra fotsiny nefa mandray volananina sy narina ake zany tsika pakataka be fatany tsy adaptable akory amy fomba fisainatsika eny sy zava-misy eto a le senia de manaiky fotsiny an'zany tsika eny za tena mety avereny amin'ny steran'ny atany any io ny eo amin'ny steran'ny atany a fonctionnaire daholo izy eo mandray vola isam-bolana mpiasa mpanjakany reo inona kay samy nanamafy ireto mpanao politika ireto fa sady mandany vola kanefa manakorontana ny senia mbola ho lavitra noho izao ny zavatra hitranga ara-pifidianana eto raha mbola io lafitra lazaina fa maleo tena kanefa tsy maleo tena io no ikirakira izay fifidianana manarakeo fotoana anaovan'izany izao ankatoko ny fisokafa ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana izao ho iatrany ny fanamafisana satsisy raha misosoka miditra lifity ny listany zala tonga lifika manana misy liste momba ny nanany toto fa tsisy logement tsy mipetraka ty zany izy dikany nefa tsy mitondra ordonnance izy tsisy karatra ny karatra manana karatra izy fa tsy eto mihitsy zany tsy poniny eto am'sany tsy eto mihitsy misy mitondra karatra fidianana misy tonga de misisika fotsiny ordonnance afaka tsy mitondra ordonnance izy nefa izy tsy eto akory de mitady sosoka misy manao mokony fotsiny hoe mety zay de misy mifity olona fototra an'zareo tsy zakatsy vita am'zareo namotra mifidy azy de nijeo koa nefa ny senia koa nefa nahazo ordre koa amin'ny formation azo am'zareo fa avelao izy aleo izy mifidy nefa formation azonay de tsy mahazo mifidy izy de madary miady zay mampiady anay zany zay no mahatonga natsovory am'zala hoe andefaso misy izy tongavatrina aloha mizenareo manome formation miaronay aty fa raha zay rery tsy voaro tsy maro andreo re izy ke mitsatsirairay mitsatsirairay izy tavary lasa ndraiky mitsandraiky lasa ndraiky tonga miteny zanefa manana liste anankiray izy zany hoe liste fotsiny hoe ty isandarona eo tena soatra isandarona hatramy farany de zay ny ataony tsy mitondra ordonnance izy fa karatanondro fotsiny karatanondro kara-pifidianana ny fidiana nefa nisy tsy ao anatin'ny tsy ao anatin'ny fokotany tsy misy fokotany correspondre am'le ordonnance ordonnance ary izy tsy mitondra ny kara-pifidianana misy adresse fa tsisy azana io raha ohatra fa tsisy anany izy de zay somary lohan'ireo mihitsy de raha tsy mety avotsy zay de maty bilotovotenakaloha ty lerombanyty efa nampoizina ny vokatra vonjomaika navoky ny senia omaly saingy ty nanantena fahendrena avy tamin'ity rafitra mpikirakira fifidianana ity ny fanoerana ho ny filolefitra fahafito eo anivony anteny mera-pirenena tsy niova tamin'ny fitanilana ny senia ka anjarany fitsarana am'sahana ny ady atao amin'ny fanjakana ny manarina ny lesiky ny senia iny izay hita fa ametraka korontana eto amin'ny firenena ho ihany ny solom-bavambahoaka randrena solony aiko sy teny tsy araky ny feoahely fa mpanakorontana ny fanoerana hoy izy fa ny fanjakana no mitady korontana ny fahamarinana no takiany fanoerana avoky ny mpitondra malona ireo tsy fahatomombanana ny ariariny aloha nandritra ary tahoriny ny 1 desambra laza teo ho tompona andraikitra am'izay mety iseho ny tribonaly misana ny ady amin'ny fanjakana sy ireo mpitsara ao anatiny ratsy mitandrina hoy ny fanamafisana na tiana na tsy tiana tsy hoe le ordonnance ny tsy manara-dalàna fa ny fanatanterahana azy ny tsy anara-dalàna izay no mahatonga ny listra iny tsy ho ara-dalàna ka rehefa listra ny tsy ara-dalàna de mazava ho azy le fifidianana mihitsiny no tsy ara-dalàna satria reo fepetra rehetra napetraky ny lalàna
momba ny ordonnance tsy nda respectena raha tsy hiteny fotsiny hoe manana zo ny mpifidy a 20 andro hijery ny anarany ao anatin'ny lisa tsy nisy re zany tompoko raha tsy hiteny fotsiny hoe individuel le izy ianao manokany no tonga mandeha maka an'le certificat de résidence mandeha eo anivony senia mandeha koa any amin'ny fitsarana zavatra nisy dia listra vondron'olona le izy tsy fanarahan-dalàna re zany tompoko matoa napetraka ny lalàna hoe selena io listra io selena le izy misy dika zay keny koa moa seletsika ny listra rehefa tsy manaraka an'izay lalàna zay toerinay iny zotra-pifidianana iny ho iatrany irandriana solinaiko sy teny fenosoka ny fifidianana be ny tanàna natao teo antoka voalohany azahoana fifidianana madio sy mangarara ny lisy mpifidianana kanefa ny lisy mpifidianana no tena olana goavana tamin'iny fifidianana iny ka niteraka tsy fahatomombanana maro lafy ary ananana pirofo ho iatrany irandriana solinaiko sy teny ary matoa zahay miteny hoe tsy tokony andraikitra amin'ny fikorotanana zay misy eo izahay avy aty fanoherina satria miezaka izahay manambarany maro miezaka izahay miteny lalàna ka anjarany fitsarana anjarany tokony andraikitra rehetra no mipetraka amin'izay fanaran-dalàna zay satria io ane tsy fantatry pitikafo kely ohatran'io fa efa nampirodana fitondrana rehetra teto Madagasikara de raha zay no hoe ho avy aminay mpanohitra foana fikorotananay arekenay fa ingay antrajoelona dia tena hiezaka mihitsy hampiasa ny heriny rehetra mba hametsarany olony rehetra eo anivony commune manerana Madagasikara indrindra fa ny commune eto Antananarivo sy eny amin'ny province rehetra eto a Madagasikara hiezaka izy ampiasa an'izany fa zavatra azoko ambara amitsika de zao pitikafo kely ohatran'io tamin'ny tantaran'i Madagasikara nampirodana fitondrana anjara ny mieritreritra an'izay zavatra zay fa izahay kosa le hitsoro de anjaranareo vahoaka no mitsara ka raha misy korotana eto amin'ny firenena tsy avy aty aminay nanamafiatrany ity solombavam-bahoaka ity androany fa isy ny afikonan-doha sy ny fivoriana ho ataon'izy ireo mba ametrahana ny paikady itakinany fahamarinana sy ny fametrahana ny mahatanitandalàna tanteraka any Madagasikara manoloana ireny tranga ireny no izy ngiziny ny atrany fa tsy tompona andraikitra amin'izay mety korontana hitranga eto amin'ny firenena ny fanoherana raha toka misy ny firaisana tsokombakomba amin'ny fanafenana ny marina miantsony eo anivony fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny fanjakana ny tenany mba handinika ao anatin'ny fieritreretana tsara sy lalina manoloana ireo fitoriana izay napetraky ny fanoherana efa izy nikidy afo zary nefa lelano tsy mety sady ho raisiny fohy baiketra avokoa ny etra fa tsy eny anivony commune Intsony araka ny fanapahan-kevitra no raisiny fanjakana voarakitra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho an'io taona ho avy io ary nankatoaviny ireo solombavam-bahoaka maro anisa tsy nisy fakakevitra akory anefa ny aloha ity fanapahana ity hoy ireo mpitantanany commune fa avy dia nolaniana sy notapahana mifanipaka tanteraka amin'ny fitsinjara-pahefana lazaina ambava fa apetraka satria mivangongo aty amin'ny fitondrana fohibe ny fanapahan-kevitra hoy ny faneho-kevitra fandaninana iny lalàna iny zany a tokony hoe mba nasina solotenana be ny tanàna efa manana traikefa fefany hoe efa mba farafaratsany 2 mandat na 3 mandat ny tena tsara dia mba angalana hevitra ny be ny tanàna sara roa mazava le izy misy ny commune urbaine misy ny commune rural misy ny première catégorie misy ny deuxième catégorie raha ho anay commune rural zao dia nihetra zany a manodidina eo amin'ny 20 à 40% ny taux de recouvrement netra ao anatin'izay zany a misy tanàna tena tsy mandohetra mihitsy raha miresaka tsika natao hoe décentralisation
lasa centralisation le izy tokony le fahefan'ny commune natevenina ny fahafana afaka manao pression fiscale zay ny tokony natevenina fa tsy ny sotomana azy zay aloha ny tena sosokevitra raha miena lehetra sahirana daholo ny commune afaka firy volana vao tonga ty amin'ny kitapom-bola ny commune lehetra raha mitombo moa lehetra mahazo tomba zany le commune fa kosany le antipijorina atao hoe décentralisation mihitsiny a no voakitikitika le fahefana mihitsiny a no lasa centralisé izay ve a ny tena tanjona nefa atsika manantona ny hoe 2030 a anatin'le hoe PNDE na le hoe programme national de développement émergente a iarahana amin'ny mpamatsy vola maro no mananotanina ny PNDE a tsika nefa makany amin'ny centralisation iantraika mivantana amin'ny fiainana sy ny fandaharana asa eny anivon'ny commune izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanamariana trany ka miantso ireo solomba-vambahoaka anova io lalana io iraparahoelona rado ny olom-botendro izy no mametraka lalàna amotehana ny commune ho iatrany ny fanamafisany mba angatahana i be ny tanàna dia aleo izy ny atao hoe inclusivité fidirana tsehatra ny be ny tanàna fakakevitra fa tsy olom-botendry daholo manapa-kevitra ho ampiasain'ny olom-bofidy zay tena mifanipaka mihitsy ny amin'ny resaka hoe décentralisation zay zany mba angatahanay hoe mba aleo hoe mba hipetraka amin'ny toerany ilay commune fa izay mihitsy mahatonga anytya roitidritin'ny mpanao politika zay tonga rehetra eo amin'ny toerana dia memalemy foana le commune lasa tsy manany tanjany le commune raha ny firenena any Japon ohatrany manany tanjany be zany commune zany so dia mba tokony efa mba hiverina indray tsika efa lasa ohatrany tena miverina ny rinany atsika io fa so dia tokony mandroso makany amin'ny décentralisation tsika fampifanana no atao be da be tato anatin'ny fitotonany sesy dia tsy niotra ny aotra faingo 500 ny teti-bola-panjakana akory no tantsoroka arabola nomena ireo commune isan-taona ho an'ny taona 2024 dia aotra faingo aotraotra 700 ny teti-bola-panjakana no natokana ho an'ny subvention ho an'ireo commune ny taona 2024 aotra faingo aotraotra 800 ny taona 2024 aotra faingo aotraotra 900 ny taona 2024 aotra faingo aotra 100 ary ho an'ity taona 2024 ity dia tena ambany dia ambany satria tsy nisy afa-tsy aotra faingo aotraotra 500 izay to manapirofo fa tena sahirana arabola marina ny fanjakana raha mbola fihin'ny fitonana fohy be ny 5,100 ny vola miditra eny anivon'ny commune dia resaka fotsiny hoe fitsinjara-pahefana mampandroso ho iatrany ity be ny tanàna teo aloha ity aza raisina iny jerena tsara le izy faralay amin'ny setra miantoka ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny fampianarana sy fanabeazana ankehitriny ho ny mpitiambana eo anivony vonjeo ny fampianarana tsy misy vahaolana irana amin'ny fanarenana fa saika mikatsaka tombontsoa manokana ny rehetra tsy lazany intsony ny tarimarika mihiba manapirofo sy manasongadina ny fitotonga ny fampianarana raha ny takitra 400 ny mpampianatra ihany no mahafey ny taranjam-pianariny ary 9,100 ny zaza malagasy tsy mahafey vaky teny ankoatra io ny fitoerana manofana mpampianatra izay antokana misy dia ny ENS mamoaka mpianatra maro asaingy tsy voaray mpampianatra maneo izany rehetra izany fa mbola lafitrezaka ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara politika fanabeazana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny revalorisation de la fonction enseignante famerenana indray ny hasina mampampianatra mpanabe satria amin'izao fotoana izao dia raha tsika mahafantatra fa tsy misy intsony zany hoe hasiny fampianarana zany satria tsy misy tsony ny toeram-panofanana ho an'ny aty amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny primaire zany a ho an'ny primaire misy anakiroa premier cycle deuxième cycle tsy misy tsony toeram-pahafanana ho an'izany faharoa ho an'ny collège tsy misy tsony ny ENS ny misy zao école normale supérieure zay vao le tendry ny mpianatra mivoaka avy eo hoe hampianatra amin'ny lycée
soit administrateur scolaire fa anarany fotsiny io fa hatramin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo ka mandra-patokatsika amin'ny teny zao betsaka reo mivoaka avy eo amin'ny ENS mbola tsy manatoerana tsisy toerana fa de araky ny fiteninay azao de hoe mifiloty fotsiny eny mandehandeha fotsiny eny ireo mpianatra ireo mitafiainatra ny fanabeazana ary enatra goavana ho an'ny firenena mihitsy ny tatitry ny Biancon laza fa ny sehatra voalohana ahitana kolikoly be indrindra dia ny fanabeazana manjaka ny kolikoly lasa fitediavam-bola manokana sy fitediavana tombontsoa manokana ny misy ho ny fanamafisana ny voalohany indrindra misy ny kolikoly eto Madagasikara dia ao amin'ny ministera ny fampianarana sy ny fanabeazana voalohany indrindra amin'ny kolikoly eto Madagasikara amarinonay zany amin'ny mahasaintykahanay tsy le taletsekoly kely hoe professeur na directeur hoe ampidiriko ny zanakao fa tsy any ao anatiny zany fa ny tena lehibe indrindra dia zao misy ao anatin'ny humaine io misy humaine enseignement supérieur technique misy projet maro dia ao misy fanodikona mbola tampitrisany ataon'ireo ministre sy mpitondra ao anatin'izao fampianarana sy fanabeazana mialangalana ny rehetra amin'ny fandraisana andraikitra tsy afa miala amin'izany anefa ny tsiraray miainga any ambony hatreny fotony dia ny mpampianatra ilana fikoana andony ny fanarenana ka reo olona solo tena rehetra avy any fotony avy any fotony no manapaka hoe zao no ataontsika amin'izay zavatra zay satria hevitry ny rehetra reo nametraka revitra reo fa nytenenina angetsika hoe mivondrona ianareo any atokantrano mivondrona ianareo any amin'ny sekoly mivondrona ianareo any amin'ny distrika dia isy olo tena reo amin'le tokotelo mahamasan'andro dia isy forum atao dia reo no mametraka hoe zao no eketsika no everitsika ao atao amin'ny fampianarana fanatsarana goavana takina randrasany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana ny fanavaozana sy fampiarana ny lalàny ny fe ny fanabeazana nakanareo iza grave nareo zao girafe nareo lesy enjana mihitsy nareo save lesy mihinan'ny magany ohatrany mbola kinarife lesy gatsanaola eko siniraiky bakabatika teny antena fandeka efa tsy tahono mangalatsy kosa lesy bandoroa koa lafa tsy miasa zay le aza tsy pantele unakurka mas mpatsu mkaze unakurka na roba zaida wate ipatu kwa chafe la weta polisionario chafe la weta adom presioni sa dom mbola misy nitrangana pesta eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary eto mbolavo mifindra amin'ny samby voalavo ary koa amin'ny olombelona amin'ny alalany kaikitry ny parasy mitondra ny tsimokaretina ny pesta amin'ny fotoana fahavaratra no tena ahitana nitrangana retina pesta eto Madagasikara indrindra ho an'ny faritra voatangy misy eo amin'ny alalany arerahana fanaviana ary fisiany fivitosana manaintaina miforona eny amin'ny fotope elky ary fototenda arakaraka ny toerana amin'ny vatana voakaikitry ny parasy mitondra ny tsimokaretina ny pesta mianaka amin'ny rano ny tsimokaretina ka miasarotra ny fitsaboana na tara ny fitsaboana azy indrindra raha tonga any amin'ny afokafoko dia miteraka ny atao hoe pesta aretitra tana kaikitry ny parasy dia totarimo amin'ny ambany elika dia arana fanaviana be ny pesta manavy mararendo mitsakotsako vanitolana malaikomana ary mahafaty ny pesta raha tsy voatsabo raha voatsabo kosa izy ara-potoana dia sitrana somatsara zany hoe tanina zany zay olona hoe misy totarimo ka manavy be na mikohaka be misy reoka be ka manavy be amonjy dokotera avetrana mora mifindry ary mahafatsiaingana ny pesta raha tsy voatsabo ara-potoana laram-pamiana noho izany fanantonana mpitsabo raha vo mitranga ny sositra retiny na izany aza aretina mora tsaboana ny pesta raha voatily ara-potoana mila atao fahazarana ihany koa ny manadio ny tontolo manodidina mety ho mitarika voalavo dia rehefa betsaka zany voalavo dia betsaka amin'ny pesta dia ny faharoa le pesta rehetratra iny mifindra koa amin'le fikoafan'le olona dia le reoka mivoaka avy amin'le izy mikohaka iny koa mampifindra azy vetivety zay mifindra an'le izy ny ahafahan'ny sambatan'olona miady amin'ny pesta zany
dia atao zay tsy hisy voalavo ao an-trano sy satria voalavo marary mipesta atao koa zay tsy hisy miparasy satria miparasy no mamindra an'le voalavo manaikitra le voalavo marary mipesta dia mankaty amin'ny olona dia samy manadio ny tanàna zany samy mezaka tsy mampisy potikanina zay mahatamana ny voalavo dia isorina daholo lobolobo manodidina ny trano zay ferin'ny voalavo voasokajy ho isan'ireo arety mandripaka ao anatin'ny fotoana foy ny besta raha ny fanasokajiana azy maneran-tany tombanana ho 50 tapitrisa ny isan'ireo maty vokatrio aretin'io tany Eropa nandritra ny taonjato faha-efatra ambin'ny folo raha ny tarimarika nisy 10 isanjato ny tranga manerany Toamasina ary ny anaka tsikelikely eran'ny nosy izany tao anatin'ny taona maromaro zay eto tio iny jereva dia tsy nameno dia sotomoko dia fanjita teo zay sisy dia lasa mola izy dia voaka vavahady izy dia tonga an'izay izy mifiverenana nakao amin'ny salle 3 za moa tsy afaka mitsofoka fa tsy ao amin'ny asa dia nampanina tsoky le ankizy tao hoe jereo io fa tsy mety zavatra ataony io dia zao no nateny hoe teny ino moa izy ty teny anjezika no nazahoany an'le karapifidianana teny anjezika zay dia le teo nizay tato ambadika tato ry zareo ny konkonina dia tonga hifidy dia miteny any namako hoe misy olona iiko ary tsy fa mba hampio ary reto dia zay azo moa le karapamonjy karapifidianana dia nomeko any zareo tio ako sara salle 2 dia manatena tompoko fa dia efa namoaka vavateo moa ry zareo hoe tsy maintsy tsonjominy any antsony tomponaniko izy raha misy mahazo anao karakôry misy efareo dia sarin'le vehivavy tamin'ny volo iny any amin'ny sitsaka any amin'ny riana dakory alaiko kely le sary teo zafata alaiko sary ty le manko zay nderantina maly aloha zany farafa keliny olona 10 maty ronjato naratra vokatry ny lozam-piarakodia tao amin'ny tsenany krismasy tao Allemagne omaly raha nitatitra nataony tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana androany sabotsy 70 amin'ireo naratra voamafy avokoa ary ahina ny momba azy ho ny chancelier Allemagne Olaf Scholz fiara-maintsy BMW iray no nifoaka ireo olona maro nandritra ity tsenany krismasy ity ka nitarika izao loza matsiravina izao fetsika izay ambara fa maneho herisetra tanteraka raha ny fanamafisana nidina tena antoerana nitranga loza ireo manampahefana isantsokajiny ka tamin'izany indrindra no antsona izy ireo ny firaisakinany rehetra manoloana ny zavamisy ary nanome toky ihany koa fa tsy amela amin'izao ny navandoza samy naneho ny firaisan-kinany manoloana ity vony ity Frantsa tamin'ny alalan'ny filohany Emmanuel Macron sy ny prime-ministra vaovao François Bayrou tamin'ny zoma taoriany fanafiana fantatra fa lela ray 10 taona no voasambotra ary notazona tao fanadiadiana tamin'ity tranga ity mipetraka ny Allemagne 20 taona ny